Eny ary havana malala fa miarabantsika rehetra indray ny tenako sitraka RAFALIHARIMANGA mpanopon'Andriamanitra toanao ihany ary manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy izany. Fifaliana foana no mifampizara tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy satria ny tenin'ny Tompo moa dia miteny manao hoe mifananara maika hozy izy satria fantatrareo fa efa tombotra ny andro, efa tombotra ny fotoana zany hoe tsoelatsony ho avy ny aminao anana Jesosy Kristy Tompo ary izay atona izay indrindra no mahatonga antsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mifananatra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia eny ary ety amboalohany dia teny kely amintsika tsirairay avy voaray daholo ireny fanamariana ataontsika rehetra ireny dia tena misaotra indrindra tompoko satria ahafahantsika manatsara zavatra ireny, ahafahantsika mandroso hatrany amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra. Dia ankasitrahana raha mbola misy torohevitra na fanamariana na fanatsarana tianareo amena dia tena misokatra tanteraka ho amin'izany mihitsy ny tenako izany. Amin'ity androany ity dia misy afatr'Andriamanitra tena mahery vaika tian'Andriamanitra omena antsika, na ianao efa mpino zanak'Andriamanitra, na ianao mbola tsy mpino izany hoe mbola tsy kristiana ianao dia tena misy afatra goavana be omen'Andriamanitra antsika amin'ity androany ity ka tena hoe raha manana fotoana kely ianao dia te mba anasanao anaraka anatin'ity tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika androany ity satria inoko fa hanova tanteraka mihitsy ny fiainanao, fomba fijerinao, fomba fisainanao ity tenin'Andriamanitra ity aorian'ny fandraisanao azy izany. Eny ary ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika amin'ity androany ity dia atao amin'ny bokin'ny Koritianina voalohany, boky voalohany Koritianina zany. Dia ny toko fahaenina no jerevantsika dia raisintsika eo manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 12. Koritianina voalohany zany toko fahaenina dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao ilay tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izy hoe motsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao akeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Andiny faha 12. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no amarinina ianareo, efa no amasinina ianareo azafady, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ety video androany ity dia nampitondraintsika ny lohahevitra hoe aza manaiko fitahana ianao ary aza mamita-tena ianao. Tena hoe tsotra sady mahitsy ilay lohahevitra ary izay mihitsy nefa ny zavatra tian'Andriamanitra mampita amintsika amin'ity androany ity satria manino maro amintsika ny mamita-tena, maro amintsika ny mieritreritra ny tenantsika fa hoe efa marintsika efa zao tsika nefa ny zavatra tena ataontsika eo anivon'ny fiainantsika tsy arak'izany akory. Mamita-tena ny filazantsara, mamitaka ny fonao ianao, mamitaka ny sainao ianao ary vokatra izay famitahan-tena izay dia mety hiaina amin'ny fiainana tena hoe feno fahadisom-panantenana angentsika satria manino ianao zany anantena sy andrandra hoe misy fitahian'Andriamanitra, misy valimbavaka ao anao nefa tsy tonga izany zavatra izany satria manino misy antsana ngeza be manelanelana anao amin'Andriamanitra, manelanelana antsika amin'Andriamanitra dia mamitaka ny tenantsika, mamitaka ny tenantsika eo anatin'izany. Misy koa nefa ny hoe voafitaka mihitsy koa tsika satria manino misy mpitondra fivavahana mamitaka atsika ohatra. Ny devoly moa zany tsy resahana tsoa satria ny devoly efa mpamitaka raha teo izy. Anao ny fomba rehetra mihitsy satana zany amin'ny tanatsika, ahatonga atsika tsy tena ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ary ahatonga atsika tsy ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny olona izay handova ny fanjakan'Andriamanitra.
eto ary ny ten'Andriamanitra dia miteny amintsika eto amin'ity Korinthiana voaloha toko fa 9:7 ka hatramin'ny 1:20 izy hoe moa tsy fantatrareo vao izy fa ny olona tsy marina dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasa ranabavy malala, misy natao hoe olona tsy marina, misy natao hoe olona tsy marina, ary olona tsy marina io dia ambaran'ny ten'Andriamanitra fa tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra io. Izy ary ireo olona tsy marina ireo dia tsy izany anambaran'izay amintsika fa aloha ny ten'Andriamanitra ihany. Raha izany manko no miteny, raha izany io teny an'izay tahaka ny ohatrany hoe mitsaratsaratsika fa aleo ny tenin'Andriamanitra, aleo ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo no aneo amintsika hoe iza le olona tsy marina. Dia izy hoe moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana ianareo izy. Eto amin'izay zany hoe iza le atao hoe olona tsy marina, fa ny mpitsangajanga tompoko dia tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. Ny mpitsangajanga ozy izy sy ny mpanompo sampy, ny mpanompo sampy dia olona tsy marina tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Inona natao hoe fanompo sampy, inona natao hoe olona manompo sampy? Dia olona miantehitra mametraka zavatra hafa izay ivavahana akoatran'Andriamanitra, akoatran'i Jesosy Kristy Tompo. Olona manorina sy manangana ny fiainany eo amina zavatra hafa. Io zany mety ohatra hoe anjara tsy vitan'io. Za tena mitena milaza marina aminao fa ahoana moa ny inonao an'Andriamanitra nefa mbola hitokinao amin'ny anjara vitanao ka hitenenanao fa raha teraka lakosy ianao dia tena ratsy vitany. Tsy raha lasa ranabavy io, tsy zany. Ny Baiboly dia tsy miteny an'izany mihitsy, tsy miteny an'izany ny Baiboly, fa ozy miteny Baiboly hoe ny olona tsy marina dia ny mpanompo sampy. Ary amin'ny fotoana ianao zany mametraka an'ireny hoe za teraka zao dia zao ny vitako, zao ny fiainako tokony satria mametraka ny mandahatra ny fiainanao ianao arak'izay hoe vitana sy naterahana sy ny zavatra be dia be zay, fa ny mpotsapo ny anaran'izany raha lasa ranabavy. Ary ny tena mampalahelo dia zao maro amintsika mametraka ny tenantsika ho kristiana mbola mijery andreny zavatra eny ary mino andreny zavatra eny raha lasa ranabavy, fa ny mpotsapo zany. Ary ny mpanompo sampy tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy vitany hoe reny mijery toninandro reny ihany, tsy vitan'izany tonombitana. Fa inona koa isika malagasy dia tena havanana mihitsy tsika amin'ny tena hoe fivavahana amin'ity razana sy fomban-drazana le ratsy moa zany, satria moa teneniko foana zay matetika ny olona tsy mitovy hevitra amiko, satria misy ny fomba tsara, fomban-drazana tsara hoe misy ny fomban-drazana tsara fa misy ny fomban-drazana ratsy. Raha lasa ranabavy malala, tsy izay nataon'ny Ntaolo taloha koa dia hoe tsara daholo. Aleotsika tsotra rehefa miresaka, aleotsika tsy mamitaka ny tenantsika, tsy mamitaka ny taranakitsika indrindraindrindra, ny taranakitsika indrindraindrindra. Amin'ny fotoana ianao mivavaka amin'ny fomban-drazana, amin'ny fotoana ianao mivavaka amina zavatra hafa mihitsy akoatran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy, sy tsy iza fa Andriamanitra ihany ny tonga nofo teto ambonin'ny tany anao famonjenantsika zanak'olombelona, dia manompo sampy ianao zay. Ary mampalahelo dia zao misy fiangonana tena mampanompo sampy olona mihitsy, misy fiangonana tena mampiondrika ny olona, mampandohalika ny olona eo anatrehana sary vongana. Raha lasa ranabavy malala, tena tia anareo Jesosy ary za koa tia anareo matoa miteny anareo ohatr'izany. Maso Maria tompoko tsy azo ivavahana fa olombelona ohatran'asa ohatranao ihany izy. Ianao nge mety ho ampiasaina Andriamanitra amina zavatra goavana dia ohatran'izay mihitsy Maria. Zay ny misiona mitrahan'Andriamanitra amin'ny Maria ren'ny Jesosy aranofo zany. Natsoan'Andriamanitra izy mba hitondra an'i Jesosy tao anatin'ny kibo, fa tsy midika zany fa azo ivavahana izy. Dia misy fiangonana mampivavaka ny olona amin'ny Maria. Lasa ranabavy eo. Misy fiangonana mampivavaka ny olona amin'ny sary vongana sy ny sary vato, fa ny mpotsapo ny anaran'izany. Fa ny mpotsapo ny anaran'izany. Dia ozy ianao hoe sary masina ve reny? Misy fiangonana tena mizara posteran'izy iza le acteur malaza be Robert Powell angamba raha tsy diso izay, ary fantatrareo fiangonana mampivavaka an'io amin'io sary tsara zany zavatra teneniko zany. Fantatrareo zany fa nareo tsy samy teny an'le pino mpivavaka aminareo hoe tsy azo vahana satria inona tsy hainareo miteny an'izany. Raha tianareo reo pinonareo dia miteny an'izany. Avelanareo le olona hivavaka amina sary. Mba mihina fa
fantareo zadozany zany amin'ny resaka fivavahana kristiana fa maninona tsy miteny an'izany nareo. Ary raha misy olona mitory tahaka zao ataoko zao mahitsy amin'izany zavatra dia hitezeranareo, hisosoranareo le olona. Raha lasa ranabavy malala, aza mivavaka amin'ny sary vongana ianao, aza mivavaka amin'ny Maria ianao, aza mivavaka amin'ny Maria. Any amin'ny bokin'ny apokalipsy ihany Jauna, rehefa tsy nisy hita mendrika manotomboka sy teny tomany Jauna dia nisy lo olona nanantona azy, vao tonga le olona dia nekohako Jauna nandohalika tamin'ny loha. Dia zao ny tenen'le lo olona hoe ino ty zava-doza ataonao teo izy fa mitsangana ianao, fa mpanompo namanao ihany, mpanompo namanao ihany. Etreto lo olona ny an-danitra miteny io, fa tsy mbola Maria koa reo fa lo olona ny an-danitra io, fa tsy azo ivavahana. Tsika tsy mivavaka amin'ny anjely, tsy mivavaka amin'ny olombelona, tsy mivavaka amin'ny sary vato, sary vongana, tsy mivavaka amina apôstera, tsy mivavaka amina pasteur na mopera na presbytera, tsy mivavaka amina bishop tsika, fa amin'Andriamanitra rery azy, Jesosy Kristy Tompo. Aza mety ho fitany ianao, aza ny fanompo-tsampy, ny olona mpanompo sampy dia tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. Ny mpitsangatsanga, ny mpanompo sampy, ny mpaka vadin'olona, ny mpaka vadin'olona, ny sodomita. Amin'izao fotoana izao eto Madagasikara dia tena mampalahelo mihitsy amin'ity resaka sodomita ty. Mampalahelo. Ny sodomita moa zany dia resaka hoe homosexualité sy reny lesbienne sy ny zavatra tsy fantapantatro reny. Raha lasa ranabavy tsy mandova fanjakan'Andriamanitra ianao, na dia misy fiangonana aza, ary fiangonany dehibe matanjaka maneran-tany manamasina zany sodomita zany, anjaranao mieritreritra fa za fiangonana zany milaza ny tena kristiana, fa anjaranao mieritreritra. Fa ny baiboly eto dia mazava fa tsy mandova fanjakan'Andriamanitra ny sodomita. Ny mpangalatra firifiry ny dekona ny amin'ny mpiasa-panjakana any, mangalatra firifiry isika manona ny tenantsika kristiana fa mangalatra tsika, tsy matoky tsika. Ny mpivavaka moa zany dia efa tsy tenenina tsoa satria efa zay ny fiainany. Dia mitonga amin'ilay fiteneny, ianao ange raha vao tsy mihetsiketsika ianao tsy tafita zany amin'izao, zao nga manan-karena zany raha tsy mangalatra dia lasa mangalatra, tout le monde mangalatra. Na dia dekona ary na dia mpendraikitra azy, na dia misy fotoana aza mpanompon'Andriamanitra mangalatra, satria tsy tafita hono raha vao tsy mangalatra. Za miteny aminao fampianaran'ny démonie zany, fampianaran'ny satana zany. Mpangalatra tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny pierina dia mitovy an'ilay mpanompo sampy any. Raha lasa ranabavy malala, ny mpimamo, ambaran'ny baiboly eto, ny mpimamo ho atsika rehetrarehetra ho anareo moa zany satria efa teo. Raha lasa ranabavy malala, ny tenana izao dia tena mpisotro toka taloha fa novonjen'Andriamanitra. Raha namako ianao mijery an'ity direct izay ataoko ity dia afaka manamarina tsara an'izany ianao hoe tena tompo nireny taloha fa Jesosy nanafaka anahy tompo. Ny mpimamo tsy mandova fanjakan'Andriamanitra. So dia hoe mamo ianao dia miresadresaka soratra masina anaty bara soratra zany io ange efa nataonay zany tompoko. Zay zao nefa nanao an'izany miresaka baiboly anaty bara. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra fa ny mpimamo tsy mandova fanjakan'Andriamanitra zany. Tsy mandova. Ny mpanaratsy, ho anareo tiako fosafosa rehetrarehetra, ianareo mpanao politika, na eo ampitantanana firenena, na ianareo zay mijoro mpanohatra, mpanaratsy nefa na fivavahana no entinareo misy fotoana, mitondra fivavahana nefa mpanaratsy nareo. Ny mpitondra manaratsy ny mpanohatra moa dia voamaika ratsy. Mpanaratsy nefa manino dekona, mpendraikitra, misy mpiandry, kristiana hono izy nefa mpanaratsy. Dia mieritreritra fa andova fanjakan'Andriamanitra amin'izany ianao. Ozy ilay titre le vidéo hoe aza Mamita-Tena, aza manaiko fitaha. Raha lasa ranabavy malala mpanaratsy. Tianareo Jesosy, tianareo ny tompo, ary ny mpanao ankery moa izy, ny mpanao ankery, ianareo manana fahefana,
ianareo malalalala olona de mavita mangalatra ny tanindrazan'olona, mavita mihitsy misoroka ny fasandrazan'olona zay mipetraka eo ambon'le tany satria tianareo le tany, manao ankerinareo. Andriamanitra tsy misangy aminareo zany. Zao ny tenin'ny Tompo any amin'ny Galatiana 5:7 Andriamanitra tsy azo vazovazina fa zay fafin'ny olona de tsy maintsy tsinjay. Ny mpanao ankeriny tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary zay mihitsy ny amaranany azy hoe de tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao manao kely tsy mba mamindro io, ianao manao kely tsy mba mamindro io, ny karaha mampiasa ao aminao giazanao. Ireo tombontsoa rehetra ara-dalàna araka ny code de travail tokony omenao, giazanao le izy. Satria le mpiasa kely eo ambaninao izy, ianao manakarama azy tsy afaka manao nina, de ianao manao ankeriny amin'ireo mpiasa. Tadidio fa misy Andriamanitra ary mivavaka ireo mpiasa ireo. Raha lasa ranabavy malala fitiavana matoa tonga aminao zany tenin'Andriamanitra izany. Fa tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ireo karazan'olona ireo. Any amin'ny Galatiana 5:10 dia ambarany hoe olona ranofo ireo olona ireo. Olona ranofo ireo olona ireo, mampalahelo nefa misy fotoana izy ireo mitony tena ho kristiana. Mitony tena ho zany nge mahatonga le eto mba hamaly kely ary mamelana reo ana mba hamaly kely an'ity zavatra ity hoe misy olona tsy mandinika akory fa miteniteny foana de hoe zany nge mampahatra ny eto Madagasikara, be fiangonana be eto kanefa memahantra, miroborobo ny sekta nefa memahantra, be de be ny kristiana nefa memahantra. De za miteny aminao eto fa maro tokoa ny kristiana saingy kristiana tsy tena kristiana. Maro betsaka ny kristiana kanefa mijangajanga, betsaka ny kristiana nefa mangalatra, betsaka ny kristiana mitondra etikety fa tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety ho isan'izany ianao mijery ahy io de mahagaga ve zany? Mitovy amin'ny hoe rafenonao polisy eran'ny tanàna nefa tsy vonona izy ireo apiatra ny lalàna. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy anjaka ihany ny tsy fandriampahalemana. Satria manina le polisy, manina le mpitandro filaminana, tsy vonona izy apiatra lalàna. De ohatr'izay koa io, na de mitony tena ho kristiana aza ny olona anankiray, rehefa tsy vonona izy iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny teny aminao fa mbola ratsy lavitra noho ny tena tsy kristiana zany ohatra. Ratsy lavitra. Raha lasa ranabavy malala noho izany aza toranao vato ny kristianisma satria misy kristianina sasatsasany tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka hitanao fa mitondra ny anarana kristiana izy, nefa izy mitsangatsanga, nefa izy mangalatra, nefa izy manompo sampy, nefa izy manokatra baiboly ary amin'ny dohany ary. De ny kristianisma nolotona amin'izany zavatra zany tsy tompoko. Tsara ny Tompo ary tianao Jesosy. Tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ny tompoko, ny mpitsangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny mpierina, ny mpimamy, ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny. Tsy andova fanjakan'Andriamanitra. Na ho aiza ianao na ho aiza. Aza mety aza Mamita-Tena ianao ary le titre faharoa de hoe aza mety ho fitana ianao. Inona no mahatonga zay? Satria misy fiangonana tompoko. Misy fiangonana zay tsy miresaka an'ireo zavatra io mihitsy. Fa ny ao anatin'ilay fiangonana de zao hoe rehefa maty ianao de zao atsona mopera de manao absoto de ampidiry mopera ny an-danitra hono ny fanahinao satria efa nentina mbavaka. Tsy zany fampianaran'ny démonie zany. Fampianaran'ny démonie zany. Tsy zany. De nitsangatsanga le olona nakavadin'olona de tratra ny tompombady tany de vin'olona le tompombady maty teo am-pangalaram-bady, maty teo ambody omby teo. De hoentinao ambavaka anaovanao absoto de miditra any an-danitra ve zany? Amin'ny fonao tsy miangatra mijery baiboly. Maty tao anatin'ny toka le olona. Fisotro toka nafaty azy. Anaty fera-pary ianao ny afaka miteny hoe natsony indray io. Fa ndray andro io Jehovahandriamanitra Raha io mbola hiteny inona ny idirako amin'izany. Izy maty ny tokako lazainao fanatsoko izy. Mbola hiteny ohatr'izany io Andriamanitra Raha io ndray andro. Satria Andriamanitra moa tsy miseho mivantana de samy manana ny imagination tsika rehetrarehetra zany mahakasika an'Andriamanitra. Tena olona maty ny tromba le olona. Misy tromba le olona de nety ny tromba tany anaty afo de nata anaty rano maty tany.
toy ianao natsony indray le olona moramora amintsika amin'ny teny le hoe natsony indray le olona moramora amintsika zany raha lasa ranabavy malalo tena tianao Jesosy tena tianao ny Tompo aza mety ho fitany ianao aza mety ho fitany ianao le 9:1 dia izy arefa mba toy izany ihany ny sasany aminareo araka ny teny ekonotery mbolo zay nge ohatra zany taloha hoe zay nge nijangajanga zay nge sotrotoky zay nge nanompo sapy zay nge tena tao anatin'izany famadihan-drazana zany ary tsy atoronao vanjoadina amin'izany zay ainay amin'ny atsipiriany zany taloha satria teny Andriamanitra ny teny arefa mba toy izany ihany ny sasany aminareo zay zao tena mpiteny ratsy vararaka isaky miteny vavy dia tsy maintsy misy teny ratsy zay zao tena mpana ratsy sady mpamono olona mpandaingy zany ny toerana nisy anay taloha mpanao ankeriny efa mba toy izany ny sasany aminareo fahiny fananiny saingy efa voasasa ianareo eo aritsika efa voasasa ianareo efa voasasa ianareo voalohany zay efa noamasinina ianareo faharoa zay efa noamasinina ianareo fahatelo efa noamarinina ianareo raha lasa ranabavy malala tamin'ny fomba ohatriny ahoana tamin'ny alalan'izy toy izy zay tamin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamantsika tamin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamantsika le izy tsy misy hafa tsy misy tsy tamin'ny alalana fanaovana asa soa tsy tamin'ny alalana fanomezana sakafo an'ny kamboty fa tamin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanan'Andriamantsika tsy tamin'ny alalana fanaovana traitement na subconscience tsy fantatro aparatoka sy tamin'ny alalana traitena ny vitanao hoe mitotsorbitana ianao dia mila traitena dia amin'izay ianao no amasinina voasasa no amarinina raha lasa ranabavy io aza mamita-tena ho atsika ary aza manay koa fitantsika raha kristiana ianao dia mena amin'izany ary raha tsy kristiana ianao dia mampitandrina anao ny ten'Andriamanitra fa ho very any amin'ny elo ianao raha ohatra ka tsy mibebaka ka mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ary manapa-kevitra afosy hiala amin'ny fiainana zao tontolo zao dia miaina amin'ny fiainana araka ny tenin'Andriamanitra araka an'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao am-baiboly efa toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa rahalahy efa voasasantsika inona nataonao anaty barany inona nataonao mangalabadin'olona any ianao efa voasasa efa noamasinina ianao efa noamasinina ianao inona ny mbola naratsianao olona inona mbola andiananao manompo sampy nefa ianao efa noamasinina Andriamanitra ny dikany noamasinana dia zao hoe natokana ho an'Andriamanitra dia ianao ve olona voatokana ho an'Andriamanitra any amin'ny boky Petera voalohany dia miteny an'izany mihitsy ianareo dia firenena masina ozy olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany fanjakam-pisorona olona manokana angentsika kristianina olona spesiala angentsika kristianina fa inona ny mbola andiananao makany amin'ny fiainam-pahotana fiainam-paratsiny ten'Andriamanitra dia miteny fa efa tafafindritsika niala avy tany amin'ny fahafatesana makany amin'ny fiainana dia inona mbola hiazaka zahantsika makany amin'ny fahafatesana indray nefa ianao aty amin'ny fiainana tao amin'ny maizina makany amin'ny mazava efa aty amin'ny mazavitsika dia inona mbola hiazaka zahanao makany amin'ny maizina indray raha lasa ranabavy ny any amin'ny maizina ny tokony hamonjy ny fahazavana fa tsy ianao aty amin'ny mazava ny andeha ho any amin'ny maizina ka mbola amin'ny maizina ianao zay mijery an'ity vidéo aty dia miazaka zah manatona amin'ny mazava zay tsy iza fa Jesosy Kristy Tompo raha efa amin'ny mazava kosa ianao aza miverina tsony makany amin'ny aizina ianao aza miverina tsony fa efa kely sisa fotoana dia ho avy Jesosy kely sisa dia ho vita kely sisa manana faharetana ianao misy fahoriana ny fanomponan Jesosy Kristy Tompo na dia za manao ity vidéo ity aza dia fantatro fa maro ianareo ny tsy maintsy hitorabato anahy amin'izany zavatra zany maro fa tsy mampaninina zany satria ny marina tsy maintsy toriana ny marina tsy maintsy ambany amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo irery any sy amin'ny fanan'Andriamantsika onao fanontaniana mipetraka ny olona maty ve mbola afaka manaiky ny anaran'i Jesosy ny olona efa maty ve mbola afaka manaiky ny anaran'i Jesosy
ny olona efa maty ve mbola afaka mandray ny fanan'Andriamanitra? Aza mety fitany ianao, aza mety fitany ianao. Tena tianao Jesosy. Fiangonana tsy mahavonjy antsika zany, tsy miteny akory zany, tsy midika akory zany, tsy ilaina ny fiangonana. Tena ilaina ny fiangonana, fa tsy mahavonjy anao ny fiangonana. Tena ilaina ny pasteur sy ny mopera, fa tsy mahavonjy anao reny mpanompo namanao ihany reny, mpanompo ny ran'Andriamanitra ny taonanao amin'ny famarinana. Ary anjaranao no makafaka sy misafidy, satria be dia be ny mopera, be dia be ny pasteur, be dia be ny presbytera, be dia be ny bishop, be dia be ny révérence, ny tsy fantatro sy ny sisa na mpiandry izy, na mpandroka devoly izy, be dia be no manao tao foana mitaona ny olon'Andriamanitra any amin'ny zavatra tsy izy akory, any amin'ny zavatra tsy mety akory. Za manokana androany ny lala mariny soratra masina anatoroko anao. Raha mbola mitoetra amin'ireo zavatra be dia be ny tany sain'ny Baiboly ireo ianao, dia tsy handova fanjakan'Andriamanitra zany ianao, na hanao inona na hanao inona, na ho angonina aza amin'ny mopera rehetrarehetra na Vatican entina aty Madagasikara amin'ny fotoana fatesanao, tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianao, tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianao. Fanjakan'Andriamanitra dia natokana ho an'ny olona izay mibebaka irery aty, dia manaiky sy mino ny anaran'i Jesosy ary manapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra. Tsy hoe mibebaka androany, mino androany dia rehefa rapitso sy rafaka pitso dia hiverina indray ho any amin'ilay fahalotona sy fiainan-dratsiny izao tontolo izao. Raha lasa ranabavy, za akory tsy miteny rehefa manompo an'Andriamanitra ianao dia tsy misy olana na tsy misy ady. Jesosy mihitsy ny fanteny fa eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Raha mpamadika amin'ny fianakavianao dia ianao nefa hanapa-kevitra hanompo an' Jesosy, dia za mampiomana anao fa tsy maintsy enjehana fianakaviana ianao ohatranay koa. Zay izao tena ny enjehana ka, natao tsinitsinina mihitsy. Fa misafidy ianao na fianakaviana na Jesosy, misafidy ianao. Ho avy manko izao fotoana famadihana, ohatranay manokana zao natao fianakaviana dia mikenikena ny amin'izany ny fianakaviana, amadika. Mandeha ny resaka any fa ny anahy dia ny rasalama ny itondrako azy hitako ny lalatsara ka izorako ary azoko ny famonjena ka hotanako. Dia enjeo aho ozy le mpitarika posy zay amin'ilay soratra toriny, enjeo mba ahafahako hiazakazaka bebe kokoa. Lalasy ranabavy malalo, tianao Jesosy, aza matikena maso zany, mijoroa ianao amin'ny famarinana ary miala amin'ny fahotana. Tena minoan Jesosy ary tena atoloroan Jesosy ny fona sy ny fiainanao. Rehefa tena mivavaka dia mivavaha, fa rehefa tsy vavaka dia aza mivavaka mihitsy. Fa aza modimody mivavaka ka sady miatsara velantsika zany, sady manompo sampy ianao nefa manompo an'Andriamanitra ihany. Sady mivavaka amin'ilay razana ry ianao, mangatapitahina amin'ilay razana ianao. Igny raha tsy ngamo mivavaka rehefa le anina fa zaza presanao amin'izany, za mpamadika taloha. Haiko amin'ny atsipriany io, noho izany tsy aty amiko ianao ny andamindamy resaka amin'ny resaka famadihana, fa tsy sitrapon'Andriamanitra io, na ho aiza ianao na ho aiza. Dia ahoana raha zany ny tantaran'i Jakoba sy Josefa, Josefa nge le tany Egypta sy impiry zany Jakoba sy Josefa, zay mifantaniko aminao. Rehefa tonga taty tany Kanana ve le fatiny zareo, le razany zareo zany, dia mbola mahita avy eo anaty Baiboly ianao na dia anankiray aza ny soratra masina anankiray hoe ireo indray ny zanak'Israely fa tamin'ny volana zao, tamin'ny taona zao dia namadika ny Jakoba sy Josefa. Aza mety ho fitahana ho ianao, aza mety ho fitahana ianao. Tianao Jesosy, tianao Jesosy, tianao Jesosy. Amaranantsika azy Romanina 10 ny 9 ka hatramin'ny 10 dia miteny toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: satria raha manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa mivava no anaikena, azahoana famonjena, ary amin'ny fo no inona, azahoana fahamarina. Lalasa ranabavy, ny maty tsy mba afaka manaiky an'i Jesosy tsony. Ny maty tsy mba afaka mampandroso an'i Jesosy ao anatin'ny fontsony. Rehefa maty ny olona anankiray miala ao anatin'ny fanahiny sy ny fofinainy, tapitra hatreo momba azy. Fitsaran'Andriamanitra sisa miandry azy. Zay, fitsaran'Andriamanitra sisa miandry azy.
fa ny fanapahan-kevitro ny fanapahan-kevitrao zao tsika velona zao no mamaritra ny mandrakizay atsika no mamaritra ny mandrakizay atsika ka anjaranao no misafidy anjarantsika no misafidy eny ary lasitranapavy tena tianao Jesosy raha nakasika anao manokany ty afatra ty tamin'ity androany ty dia manasanao afaka manisy G.E.M ianao afaka tsy manisy G.E.M ianao fa tena angaviako anao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe sarao amin'ny namanao ty afatra ty satria maro izy ireo mbola miaina amin'izany zavatra zany nefa sady manatena fa hovonjen'Andriamanitra izy manatena valimbavaka amin'Andriamanitra nefa miaina amin'ny fiainam-pahotana dia tiako ianao izaran'izao afatra zao amin'izay namanao akaiky amin'ny fianakavianao amin'ny ray aman-dreninao partageo ty vidéo ty any amin'ny groupe zay misy anao any ny tanjona tsy ny azahoana G.E.M tsy ny azahoantsika G.E.M be dia be tsy zany ny tanjona tsika tsy mitady fity eto amin'izao tontolo zao tsy mitady voninahitra eto amin'izao tontolo zao fa mitaona fanahy ho an'Andriamanitra tsika zany ny antom-pisitsika eto amin'izao tontolo zao raha lasa ranabavy zany ny antom-pisitsika eto amin'izao tontolo zao dia manasanao zarao ty afatra ty zarao ty afatra ty ny ten'Andriamanitra zay nijerevantsika androany dia ten'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Koritianina voaloha toko fa enina dia ny 9:7 le izy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo fakiko faraparina izy hoe moto fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety ho fitahana ianareo fa ny mpijangatsanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa voasasa ianareo efa no amasinina ianareo tsy hoe voamasinina tsy hoe voasasana efa voasasa efa no amasinina fatelo efa no amarinina ianareo efa no amarinina ianareo tsy misy zavatra tokony ataontsika zany ka azahoantsika an'izany fisasana zany tsony na azahoantsika an'izany fanamasinana zany tsony na azahoantsika an'izany fahamarinana zany efa vitan' Jesosy zany ny ataontsika dia mibebaka mino an' Jesosy ary manompo an'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao ny antony havelomanao raha tahian'Andriamanitra ka manam-bola ianao dia hoentinao manompo an'Andriamanitra le izy raha tian'Andriamanitra omen'Andriamanitra zavatra betsaka ianao fahalalana diplôma fahaizana hoentinao manompo an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo dia fanompona an'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary amin'ny andro anankiray izay alantsika eto tany dia azo valim-pity miomany ianao fa azo valim-pity goavana amin'Andriamanitra ianao ambony ny fiainana mandrakizay izay omen'Andriamanitra atsika dia misy valim-pity ho amin'ny asanao rehetra izay nataonao teto ambony tany ary misy ihany koa valinasa izay omena ny olona izay tsy nanompo an'Andriamanitra aza manantena no afamainareo misy mihitsy koa valim-pity indray moa zany ny anareo fa tsy haiko izay valinasa angambany ny tsirairay samy mijindra zay nafafony samy mijindra zay nafafony tsirairay eny ary ho tahian'Andriamanitra manokana ny ianao ho tahin'ny Tompo manokana ianao dia samy ho tahian'Andriamanitra tsika izay ny afatra tamin'ity androany ity mirary koa raha mirary mba tena ny tanan'Andriamanitra ny ombanao amin'izay rehetra lehanao ary ho ampitomboana aminao any fahasoavan'Andriamanitra ny fanamasina ny hampisy fahazavana ao anatin'ny fonao ao anatin'ny sainao ahitanao izay lala marina tokony hizorana ary anomeanao herany Andriamanitra